eto Madagasikara ifampitony Tsialasora ny sabotsy izao. Rivo rakoto vao aza mamafilangy ary fanjakana. ODD 7 tsy ho tanteraka raha tsy mitoetra ny fanjakana tsara tantana. Talata 7 ny volana Septambra ny taona 2024 amin'ny kafaliny indray ary no entiko arabananao amin'izao takariva izao. Tonga soa anatin'ny pejy ny fampalalambavao tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao ampitiavana sy ampanajana sady ary anaraka ny fotoanany vavaontsika hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny vidim-pianana avy hatrany no hanamboasika ny vaovao izao alina izao dia anisan'ny mahaberesaka eny amin'ny fiarahamonina mihitsy amin'izao ny fidanganan'ny vidim-piainana tsy voafehy. Antoliary ohatra dia efa amidy amin'ny madiko mihitsy ny vidin'ny madiko mihitsy amin'izao ny vary amin'ny vidiny 500 ariary. Betsaka no tsy mahatakatra intsony ny kapoaka ny antoerana no ny falafosan'ny vidim-piainana dia maro amin'ny malagasy no zara fa misakafo. Ando miaratiana sy tahiriny aina. Tsy mitsamiakatra ny tapisondrotany vidim-piainana na ny atao hoe taux d'inflation izay tonga enina faingo iray isan-jato ny volana Jona lasa teo raha oharina tamin'ny volana Jona taona 2024 araka ny tatitra nataon'ny Instat. Manodidina ny 7 isan-jato ny fiakaran'ny vidim-bary. Hatreto aloha dia tsy voafehy ny fanjakana velively ny resaka vidim-piainana indrindra ny vidim-bary. Any Toliary sy ny manodidina amidy amin'ny madiko ny vary amin'ny vidiny 500 ariary. Betsaka mantsy ireo mponina no tsy mahatakatra ny kapoakam-bary mahazatra izay efa mahatratra 27 ariary any an-toerana. No ny falafosana ny vidim-piainana dia maro amin'ireo malagasy amin'izao no zara fa misakafo. Tsara hoe aza atao an'izany dia izy tokony zavatra maharitra ny jerevanao, zavatra araky ny lalàna, araky ny fenitra. Manahina moa ilay miteny an'ireo fitenin'ilay olona sasany hoe manaraka sa tsy manaraka ny fenitra fa ny anahy tsotra mila politika mazava maharitra ilainy ny vahoaka any mba ialana ny fahasahiranana efolava fa itsika ihany no voeto raha ohatra ka sanatria ny vava ny zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny eto ka tonga amin'izany fenitra hoe sanatria tenenako mba samatsamaindratsy evinsory isaviritaka samitsika eto isika ka mba tsy ireny hoe rehefa anao ny vahoaka izay ny resaka famine dia mitrotra izy. Misy tentetina laza hoe mipoaka ny sanombilany matoanao miresaka vilany zany sakafo ny dika zany misy veo anaty vilany sa tsisy rehefa tsisy eo mipoaka ho azy io ka mba isoroana mba ialana ny zavatra ohatran'izany mila politika azavitsika mila politika maharitsika amin'ny fomba famatsina ny fihinanana hinanany vahoaka zany aloha zao maika ny ambiny resaka blabla sy ny namany hoe zao anao an'izao sy ny namany politika ny fanjakana izay ataony any zany fa le hoe haniko haniny nonany olo inona ny politika ny anoanana atao eto ary raha nona ny kibo beziveziny fana amin'izany any antsimondresanao zany efa madiko zany efa au-dessous de seuil nge zany zany atao au-dessous de seuil de la pauvreté efa milatsaka ambany dia manitsika amin'izany. Mariana fa ny 12 febroary 2022 no laza ny fanjakana fa 200 ariary ny kilaon'ny vary ny menaka 4 ariary ny litatra. 7 volana tsy aoriana varafarana amin'ny alalan'ny State Procurement of Madagascar na ny SPM dia 700 ariary ny kilao 507 ariary ny litatra amin'ny menaka. Tsy ny vary ihany fa ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny nahitany amin'ny fiakarana 800 ny PPN ary ireo vokatra ara-tsakafo samihafa. Nahitana fiakarana 1,100 koa ny mahakasika ny fahasalamana toy ny fanafody. Hatreto tsy misy fiantraikany firy amin'ny vidim-bary eny an-tsena ny fampanantenana natao. Asa miandry propaganda sa miandry kely ary entina manao vonoafo ara-politika sy akana fombahoaka. Ny trangana lozam-pifamoivoizana Matsiravina tesy amin'ny rond-point Ampasapito ny tolakandro teo tokony tamin'ny 3 ora tanoany sy raha ny vaovao dia vehivavy iray nitondra fiara no tsy nahatana familiana ka avy hatrany dia nifatratra tamina mpitandrona filaminana izay mandrindra ny fifamoivoizana teny an-toerana. Niongotra hatramin'ny trano kely nisy azy ireo ary ny pilone ny iray ny anjery. Nosokirina tao ambanin'ity fiara ity ilay polisy ary avy hatrany dia noentina teny amin'ny hopitaly saingy tsy tanany ainy raha ny vaovao hatrany. Ny vehivavy roa nitondra kosa dia tsy navela niesika tao anatin'ny fiara ary miandry ny fanadiadiana. Tsy fantatra moa izay tena antony ka nahatonga ity loza ity raha ny fanazavany olana anatry maso teny an-toerana.
aloaviny karahamana enim-bolana fa mijaly izahay izay no antsoantso nataony mpiasa eo amin'ny station de pesage Ambatolampy mitaky tsy misy atakandro ny anefany io karahamana io izy ireo raha nilanja sora-baventy manoloana ny toeram-piasany. Ny vaovao mahakasika ny tontolo iainana kosa indray ary izay hita fa miapotika tanteraka eto amintsika amin'izao fotoana izao no votoatiny ity fanadihadiany Nambintsovelo sitraka sy Manora Andriamalala amintsika ity. Sesilany tatoato ny doroala sy fandripahanala teto Madagasikara. Ray hekitara isa-taona ny velarana alamay teto amintsika araka ny tatitra voaray. Nahatratra ray alina sy 10 hekitara izany ny taona 17 Manapirofo mivaingana ny fahampitehana misy ankehitriny ny nahamainy alana Karafantsika. Araka ny loharano baovao dia ireo mpifindra monina avy any amin'ny faritra Atsimo nosy no mivelona any anaty ala ka manapaka sy mandoro ny ala. Isan'ny mampalaza ny Madagasikara eo amin'ny lafiny fizahantany nefa ny fananany ala ka miantraika any amin'ny lafiny io ny fahampitehany tontolo iainana amin'ny ankapobeny mihitsy. Isan'ny mbola olana goavana ihany koa ny fampiororona ataon'ireo mpandribakala. Misy arve ny paikady entina narenana izany eto amintsika. Dia misy ihany koa ny fahakelezan'ireo hoe gouvernance locale na ny fitantanana ny fotony izany dia tokony ho amafisina izay fitantanana ny fotony izay amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny fametrahana paikady eny fotony fa tsy vitany hoe nasionaly fotsiny ihany fa eny fotony satria samy manana ny mampiavaka azy ny faritra tsirairay avy dia tokony hipetraka izay fitantanana eny fotony ny resaka afo izay. Dia ao anatin'izay ihany koa dia zava-dehibe izay vao navoaka tsy ela akory ilay fametrahana an'ilay hoe météo des feux na vinavinan'ny afo izay fitaovana iray ho ampiasaina indrindrindrindra ho aparitaka eny fotony izy io zany fa tsy hijanona au niveau national fotsiny ihany fa ho aparitaka eny fotony mba ho afaka ampiasaina tokoa mba ahafahana misoroka ny afo sy tongavana amin'ilay hoe ady amin'ny afo fitampanana ny afo dia izy tokoa zany ny fisorohana ny afo amin'ny alalan'ny fijerevana an'ireo vinavinan'ny afo io. Tokony izy koa ny fijerevana ny fifandrindrana eo amin'ireo fampiasana an'ireo tany isan-karazany eny fotony izany hoe misy ny planification territoriale izay tokony hipetraka dia eo amin'ny ratsa mangaika isan-tsokajiny avy misy ny eo amin'ny fambolena fiompiana izay samy misy ny fampiasana ny tany ary misy ihany koa izy ireny mahakasika ny resaka afo dia tsara zany ny izy irindra tokoa izay resaka planification territoriale izany. Ary farany ao anatin'izay fanampy izay dia ny fampitaovana amin'ny resaka ady amin'ny afo satria izay zany mbola hita hoe tena lesoka goavana hatreto ny resaka fitaovana amin'ny hiatrehana ny afo izay misy zany. I Madagasikara dia anisan'ny firenena anatratra ny tanjon'ny fandrosoana lova-njafy na ny ODD amin'ny taona 2024. Tanjona misy 70 moa no ikendrena amin'izany saingy ny teboka fa 40 na ny fanjakana tsara tantana no tena sakana ho an'i Madagasikara. Hono nambarana vionivo ny firaisamom-pirenena androany nandritra ny atrikasa momba izay ODD 2024 izay. Zavandrema efa sy tahiriny aina. Rehefa manjaka ny kolokolo dia miantotra ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana. Mazava loatra fa manalavitra ny fanjakana tsara tantana isika satria tsy afaka miady amin'ny kolikoly. Lafinjavatra roa tsy azo sarana amin'ny ady amin'ny fahantrana nefa izany. Endrika iray iseho ny fanjakana tsara tantana koa ny fahamatorana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Marihana fa i Madagasikara dia isan'ireo firenena 370 nametraka fanamby tamin'ny taona 2024 fa natateraka ny diary ny fandrosoana lova-njafy na ny ODD ary natratra ny tanjon'ny fandrosoana lova-njafy amin'ny taona 2024. Tanjona misy 70 no kendrena amin'izany. Tsy ho tratra nefa izany raha mbola lavitrezaka ny fanjakana tsara tantana izay ao anatin'ny tanjona fa 40. Misy an'ilay ODD 40 fa 40 70 le ODD fa misy an'ilay ataontsika hoe ODD 40 16 le point 16 amin'ilay ODD io zany tena eritreretin'ny zahay eto amin'ny firaisamom-pirenena fa tena anisany hoe andry hiankina ny fahombiazana satria io le ODD numéro 16 io zany no ahitana ny ina moa zany le hoe fanjakana tsara tantana sy ny fampiarana ny ino zany mangarahara sy ny fitsarana tsy mitanila raha fomba fahitana société civile azy dia mbola lavilavitrezaka ihany satria eo amin'ilay atao hoe tsy mbola hita taratra zany tsy mbola mipakany amin'ny vahoaka ilay hoe fisian'ilay atao hoe fanjakana
tsara tatana zany hoe zay zany mamerina foana hoe io ODD numéro 16 io zany ny tena andry ankina ny fahombiazan'ireo ODD hafa reo zany. Manana anjara asa sy andraikitra avokoa ny rehetra noho izany ny mpitondra, ny sehatra tsy miankina, ny mpanabe, ny fiarahamonim-pirenena hatramin'ny daholobe. Zany hoe tena famondronana ny hery vitrana moa no iantsona ilay hetsika ka tsy tokony olon'olona intsony na anderery amin'ny asa izay atao ny mpikambana amin'ny société civile fa tena hoe hiara-iasa tanteraka ifanometanana amin'ny asa izay atao izay mirona makany amin'ny fanatanterahana ny tanjony fampandrosoana lovain-jafy. Ratsahivina isan'ireo anatrika ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana fahaenina amby fitopolo i Madagasikara izay manomboka androany faha 14 Septambra hatramin'ny faha 20 Septambra ho avy izao. Ny mpitondra firenena tsiraray dia manana didy anao tatitra ny fanatanterahana ny drafitra asa nosoratany. Asongadany amin'izany ny anjara biriky entin'ilay firenena sy ny fizotry ny asany sy anatratrarana ny tanjon'ny fampandrosoana lovain-jafy maneran-tany. Raha ny zava-misy eto Madagasikara treto raha iteboka faha 14 io dia mbola lavitrezaka ny fanatanterahana ny ODD 17. Tsy misy mafeny mpitondra na ny lalàna na ny fahefam-bahoaka, tsy misy ajainy na ny rafitra na ny fitsipita-tanana. Mbola hitranga ireo tolotr'asa samihafa na haberesaka toy ny bomba valo miliara, ny courant plat ny adinana tamin'ny Covid-19. Mbola tsy niova ny zava-misy ary azo lazaina fa mihamana lavitra ny fanjakana tsara tatana isika satria manao hitsin-dalana ny mpitondra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia ahina hiakatra sy tomboatranty ny ankizy tsy handeha sekoly ao Filipina amin'izao fotoana izao noho ny fikatonan'ny sekoly any an-toerana. Maro amin'ny ankizy ihany koa moa sy maharaka amin'ny fampianarana fanarahana ny fampianarana ampitaindavitra. Ando miaratina sy tokra marolahy. Sakena pisy fetraka ny goavana tamin'ny sehatra maro maneran-tany ny fisian'ny valana aretina Covid-19. Sehatra maro no voatotoina isan'izany ny fampianarana. Ankizy maro maneran-tany no tombanana mitsokan-daharana taorian'ny krizy ara-pahasalamana. Na dia efa maro aza ny firenena nanokatra tamin'ny ampahany na nanokatra mitanteraka mihitsy ny sekoly ao aminy, tsy mba toy izay kosa ny ao Filipina. Mangina tanteraka ny efitrano fianarana. Ny katona nanomboka ny fiandohan'ny valana aretina ireo sekoly any an-toerana, izany hoe faha 12 volana izao. Nandany tolo-kevitra ny amin'ny fanokafana ny sekoly ambaratonga voalohany sy ny ambaratonga faharoa ny filo ao an-toerana. Taotry ny partany valana aretina no ny fitakosenana rano amafisiny. Tsy mijanona eo ihany anefa, afa misy ny lamina apetraka ahafana manampy ireo ankizy amin'ny fianarany, ka nametrahana paikady samihafa ahafana mamita ny fandaharam-pianarana araka ny tokony ho izy. Eo ny fampianarana ampitain-davitra, misy ihany koa ny lesona sy ny fampiarana efa vita an-tsoratra. Efa nirosy tamin'ny fandefasana ny lesona tamin'ny fahitalavitra ihany koa izy ireo, saingo maro no tsy maharaka sy misedra olana. Tsy manana solosaina na internet ao an-trano mantsy ny ankamaroan'ny mpianatra. Antony goavana mety ampisy fetraikany amin'ny fitotongan'ny fahaizan'ireo mpianatra sy ny fitsoahana andaharana raha nambarin'ireo ray aman-dreny sy ny mpampianatra. Maro ny ankizy no heverina tsy hiverina intsony. Ampisy fetraikany amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ny fivoaran'ny zaza ny fianarana ampitain-davitra raha nambarany manam-pahaizana manokana. Ireo zaza sy ankizy ny ambaratonga fototra no tena voakasika izany raha no amafisiny. Nilaza moa ny filohan'ny Filipina fa miankina amin'ny fivoaran'ny fanaovam-bakisiny no ahafana mamaritra ny mety hisokafan'ny sekoly na tsia. Tsy misy afa-tsy ny 20% ny ireo olona laharam-pamiaina ihany mantsy hatreto no nahavita ny vaksiny tanteraka hiadina amin'ny Covid-19 ao an-toerana. Isy ny hetsika lehibe izay karakarain'ny tanora tiako Madagasikara ny sabotsy ho avy izao eny amin'ny ankona fialamboly alasora. Nitondra fanazavana bebe kokoa makasika izay androany ny filohan'ny tanora tia meto analamanga tateriny Nzava-Ndremahefa sy Tahiry Aina. Ho fanampiana sy ho fanohanana ireo ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao atao ampianarana vaovao izao dia tsy mitsahatra ny mitady vahaolana entina hanampiana azy ireo ny avy eo anivony antoko tiako i Madagasikara. Ny sabotsy 12 Septambra ho avy izao dia isy ny hetsika fitadiavam-bola sy tolo-tanana ary fialamboly izay karakarain'ny tanora tima eny amin'ny ankona fialamboly alasora. Io hetsika io moa zany dia hoentina zay ho an'ny tanora amin'ny fitadiavam-bola entina hanampiana ny ray aman-dreny izay hita sahirana amin'ny fidiran'ny mpianatra zao zany ka ny vola rehetra azo ao anatin'io hetsika io dia entina hividianana fourniture scolaire ho atolotsy ny tanora
tiako Madagasikara eto Analamanga ho an'ireo ray aman-dreny sahirana ao anatin'ny atoko. Dia eto moa zay dia manentana sy miantso atsika rehetra izay malala tanana ho an'ny fanampiana ireo ray aman-dreny sahirana ao anatin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny hetsika izay ataonay amin'ny 18 septambra io amin'ny vidim-pidirana ao anatin'izay moa 5,000 izay fidirana zay ahitana hetsika be da be ao anatin'io misy ny artiste izay surprise moa zany io amin'ny fotoana io misy fialamboly isan-karazany zany ao anatin'ny toerana io. Raha ny vinavina dia vola mitentana 4 tapitrisa ariary sy noezahana ho tratrarina ao anatin'izay hetsika izay ho fanampiana ireo ray aman-dreny sahirana amin'ny fampidirana mpianatra. Natao anrehetra ny hetsika ary isokatra amin'ny 7 ramaraina ny vavahady. Ny hetsika moa zany dia ny tanora tiako Madagasikara no manomana ny hetsika fa isika rehetra tsy voatery tanora ihany no entanina ho avy amin'izany fotoana zany fa na tanora ianao na zaza ianao na fa lehibe ianao dia entanina mpitiavana daholo ho avy amin'ny fotoana io. Anatin'ny fameloma masina tokotiko Madagasikara ihany koa moa ity hetsika ity raha ny fanazavana trano. Nisy ny fisionana sy ny fifanankalozan-kevitra ny raha ny mpikambany eo anivon'ny RMDM Mahajanga sy ny RMDM nasionaly ka nivoatra nandritra izany fa mila fanarenana sy fanovana miainga ny fotony ny firenena mitoetra ny montolona raha tsy tratra ny tanjona ohatra ny fanazavana. Samy-Mamonjy MBS Mahajanga. Fionan'ny parlamianala ny fionan'ny RMDM faritra Boyne sy ny solitenan'ny RMDM nasionaly nosolohan'ny filoha-lefitra tena sy ny filohan'ny tanora RMDM eto Madagasikara. Matoy ny tolona ary tsy mitratra raha tsy tratra n'izany tanjona izany. Dia miroso zany zao atolona. Teto moa zany atsika tandroany dia miezaka mifanakalo hevitra ame mpikambana avy aty fotony satria ny atolona miainga avy fotony. Politika raha teo moa napetraka amin'ny RMDM ty dia miainga avy fotony zay zany refondation de la nation. Sy maintsy mihainy base anao zany. Efa nifanakalo hevitra teto zany dia tapaky ny hevitra fa ao anatin'isan'izany zany redynamisation zay tarotin'ny président Marc Ravalomanana zay lehibe ny ny vohitra teto fa tsy ny fifidanana no mamaiky fa jerevana akaiky ny lampanorenana izany hoe mainga avy any amin'ny refondation totale mihitsy izany. Raikitra amin'izay ary nazava zany teto fa sy any amin'ny élection aloha enitovisa-mbeny ny mpikambana teto fa any amina resaka refondation de la nation miainga amin'ny lalam-panorenana ekeny rehetra amboarina isika amin'ny loi électorale io zany masapiady asika amin'ny 2023 araky voalaza teto zany feny mba mitoka dia miroso zany ny eto amin'ny faritsy Boyne amin'izao fotoana zao raha ny fomba fahitana anazy avy aty amin'ny Foibe dia miroso ary tena isorana ny zareo amin'izay raha zay satria rehefa mitolony dotrany magnano trano avao raha voarasy bazinao zany dia malaky mirotana ilay trano ka eto amin'ny faritsy Boyne zany zao sy province Majunga dia miroborobo zany ty resaka fanoherana ty zany ary fanoherana manaraky ny fomba ara-dalàna izay nomena lalam-panorenana zay sy magnisekiseky lalam-panorenana fe mpitondraky magnisekiseky lalam-panorenana fa eto zany dia aseho misy fa hoe mpanohatra modéré zany hoe novainy zany le fomba fanoherana sy hoe anaky bika sy tiako tare fotsiny le olo na bogosy izy na rasila izy fa ny raha gn'asa atao le bonne gouvernance manoherany ny GNRMDM teto aitsika fa misy gouvernora tanora ary bogosy fa toeriny fa satanky magouvernora anazy fa le asa atao le rasan'ny rafim-panjakana aty amin'ny faritra zany dia sekeny ny RMDM avy aty amin'ny faritra. Na dia tsy mbola fantatra mazava kosa zatra amin'izao ny tiatiandrom-pifidianana ho an'ny filohampirenena dia efa hita misahotaka sady ny tontolo politika eto Madagasikara samy somebiseby sy mihetsiketsika avokoa ny vondron-kery sy ny firehana rehetra. Ny atoko-panjakana no tena voakasika izany akaiky ny olana nefa dia lasa misy fiantraikany amin'ny fiainam-pirenena izany. Ny zava-ndrema efa sy tahirinena no nanao ny fanadihadiana. Hita misongadina amin'ny fomba fiasa sy ny fihetsika ireo minisitra sy mpiasa-panjakana ambony hafa fa miomana fatratra amin'ny fifidianana 2024 ny fitondram-panjakana. Tato ato dia lasa midina ifotony sy ireo minisitra mitety faritra. Isan'ireo hita misongadina aloha dia ny ministry ny atan sy ny fitsinjaram-pahefana Pierre Oldera Maholomasy, ny ministry ny fitsarana Imbikery Laza ary ny ministry ny indostria sy ny varotra Edgar Razafindravà.
mitety faritra mihitsy izy ireo amin'izao fotoana izao ary manao karazana fivoriana amin'ireo olom-boafidy ireo mpandrara samihafa ary ny maro hafa. Milaza izy ireo fa manakaiky ny vahoaka kanefa raha ny olana misy amin'ireo sehatra telo ireo dia tsy tambo isaina. Ny zava-misy anefa dia tsy misy vahaolana entiny hatramin'izao fa toa karazana serasera ny tena mibahana. Efa tafiditra ao anatin'ny fiomanana ny fiatrehana ny fifidianana tokoa ny fampisehoan-kery politika sy ny fahefana manomboka miseho lany amin'izao fotoana izao. Nahitsy ny SAIM-BAHOAKA FETRA RALAMBOZAFIMBOLOLONA mikasika ny fihetsika izay nataon'ny ministra ny fitsarana izay nilaza fa natokany ho an'ireo mponina tratrin'ny kerena atsimo ny karamany 3 volana. Dia rebrebena indray ilay vahoaka ny amin'ny alalan'ny hoe omenay omeko anampinany any atsimo izany hoe karamako 3 volana izany. Tsy izay no andrasan'ny vahoaka aminareo fanomezana ny karamanareo na ny tambo karama rehetra izay zoanareo na tokony hositranareo fa ny fampandrosoana ny firenena ny fieritreretana ny vahoaka mba hanana fiainana tsaratsara kokoa amin'ny alalan'ny hoe fitadiavana ao anatin'ny fiariana mitohy fiariana sy fitadiavana fanatsarana ny fiainany vahoaka mitohy ny tadiaviny fa tsy resaka tapomaso resaka mandalo resaka hoe zay mbola nisan'le oeraoera aindry zareo ihany ary diso fanantenana manolona ny fihetsika naseho an'izany ministra ny fitsarana satria anisan'ny olona araka ny teniko hoe nananako estime no ny fahatsorany nefa voaniditra dia naka volotany naka volony zany hoe volomboasary politika ny betsaka resaka ny betsaka serasera ny betsaka oeraoera ny betsaka ka na omenao ny karamanao mandritry ny mahaministra anao tsy hanovany ninina mihitsy izany amin'ny fiainam-bahoaka fa mbola le hoe tapomaso resaka pompier resaka mandalo. Ratsaivina andro vitsivitsy tao ariany nanendrena ny Soatiana Rajoelsoa ho talehan'ny fiadidinan'ny Repoblika dia novoriana avokoa ireo talehan-tserasera eo anivon'ny ministera rehetra. Inona fa mipetraka ny paikady amin'ny fisehosehoana. Misedra olana daholo ireo ministera kanefa tsy misy vahaolana roso mihitsy. Midika ve izany fa ny fisehosehoana ivelany no tena lahara-pamena ho an'ny mpitondra? Maninona no takomana amin'ny serasera ny olana? Ny fahefan'ny serasera dia misy fetrany. Ny eritreritra Andriamatoa Filoha sy ny mpanaradia azy fa tena anisan'ny mahay an'izany ary nanaiky ny vahoaka malagasy. Tsy ampy izany hitantanana fahefana, hitantanana izany hoe fitondrana izany. Fa misy ny andraikitra izay efa voafaritra sy voasoratra tokony hosahan'ireo tompona andraiki-panjakana indrindra amin'ny mpanantanteraka. Tote ampiseho ny mpitondra fanjakana fa tsy matahotra kampitandroka ary tsy azy vazivaziana satria manana ny hery sy fahefana entina nafaizana sy anasaziana izay rehetra mikendry ny faninana aminy. Hita izany nandritra ny hetsika ny RAMDM farany teo tany Antsirabe. Heverina hotsika sendrasendra ireny sakana ny sesisesy ireny izay toa karazana fandeme-tsaina ho an'ny atoko-pifaninana amin'ny mpitondra ihany. Eritaona sy tapany izay no lasa mbola tsy misy hatramin'izao ny didy manendry ny ben'ny tanàna tamina komina misa 420 izay nisedra olana tamin'ny fifidianana farany ireny. Toa fezy ny fahefana mpanatanteraka ny rafi-pitsarana tokony amoaka izany. Midika ho fanisakitsahana ny fisaram-pahefana sy ny lalam-pandroenana nefa izany. Ho ny SAIM-BAHOAKA FETRA RALAMBOZAFIMBOLOLONA. Fa ny fisaram-pahefana ihany koa efa hitsakitsahanareo. Hitsakitsahanareo ny lalam-pandroenana. Ary porofo amin'izany tsy fisin'ny fisaram-pahefana izany ny tsy mbola tsy famoahan'ny tribunal administratif ireo le raharaha tao anivon'ny commune maro izay mbola nisy olana ka raha tsy mivoaka ny didy avy any amin'izany fitsarana misahana ny fifidianana izany tsy afaka ikarakara fifidianana mihitsy ny anivon'ny seni ka matoa tsy mikarakara ny anivon'ny seni matoa tsy mamoaka didy ny anivon'ny tribunal administratif misy baiko ao misy baiko efa ty amin'ny mpanantanteraka dia aloha tsy asiana tsony mihitsy ny fitsarana aloha tsy isy tsony ny seni efa misasaka zany fotoam-piasan'ny ben'ny tanàna sy ny mpanompontsaina ny tanàna izany hatramin'izao hitenenantsika izao anefa dia tsy misy mihitsy fa natao ohatrany tsy misy toy ny fifidianana hoe zay chef de région ihany fa dia io ny gouverneur vao mainka namafisina ny fahefany fa nitsakitsahana lalam-pandroenana no ataony zay mino fa mbola isy ny hafa ho avy eo mbola isy ny fanitsakitsahana mahatony taky ny ety anivon'ny fanoherana hoe rehefa tsy vitanao Andriamatoa Filoha dia mety aminao mametra-pialana dia karakaro mialoha ny fifidianana apetraka amin'ireny araka ny teniko hoe ny administrateur civil reny mpiasa eo avy anivon'ny ministera ny atitany fa tsy mahatoky koa izaho ety anivon'ny fanoherana raha mbola ny ministera ny atitany izay mbola olona ho zato isan-jato ary olona voasaringotra atao anatin'ny doublon daholo reo ao anatin'ireo mpitantana zany ministera ny atitany indrindra moa zany fa na ny ministra teo aloha na ny ministra amin'izao fotoana izao.
eo amin'izay pejy ny fifidianan'izay atrano moa dia efa miomakomana sady amin'ny fifidianana ho avy eto Madagasikara avokoa ny ankamaroany antoko politika amin'izao fotoana izao. Tsy diso anjara amin'izany antoko-tiko Madagasikara, fantatra fa tsy taza-potsiny ary tsy anakinsony ny alabato amin'ny fifidianana ho avy ary efa miroso amin'ny asany eny fotony. Asinandria malala, toky Ramarolahy. Efa miomana amin'ny fanaraha-maso ny resy-pifidianana eny fotony ankehitriny sy ny antoko-tiko Madagasikara. Raha ho an'ny boribory-tany fahenana manokana dia irosoana atoato ny fanaraha-maso ireo resy-pifidianana sy ny karapanondro ary ny maro hafa. No fananarafo zany dia tsy maintsy manomana ny fifidianana ho avy ary zay navoafidy ana teo amin'ny boribory-tany fahenana dia efa manohana an'izay manara-maso an'io ary tsy anaikitsony lembenana ny tontolo blanc sy ny karazana ao anatin'ilay izy fa efa misy zao tetika zany matipaika zay atao ahafahana manara-maso na ny karapanondro io na ny lisy-pifidianana io zany dia amatoko politika na toko politika dia zoan'ny mpampiana politika ny manara-maso zay zany ao anatin'izay satria ny team dia manana ny foko team, ny com team, ny kis team zay rantsana rehetra zay zany no mandrindra sy mandamina ary anara-maso an'izay zany satria tsy mety tsondra misy osika ny fifidianana zay apetraka eto amin'ity firenena ity fa aloha fifidianana madio sy mangarara no tadiavin'ny vahoaka sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsara moa ny manamarika fa ny antoko team dia manana rafitra maro eny fotony ary efa voentana amin'izany avokoa izy ireo indrindra ao anatin'ireo fameloma-maso ny antoko ireny. Nangina tanteraka sy tsy nandrenesa-peo mihitsy hatramin'izao ny rafi-pitsarana haute cour de justice na ny fitsarana tapony. Fen'olona ambony voasaringotra aminareo raha mamofopofona kolokolo anefa izao fitondrana izao ka anaova nisy olom-bavambahoaka tojo-tsoa Andriamampandry Antsoavo. Asinandria malala sy toky Ramarolahy Atrandy. Atreto dia mahatsapa ny mpanara-bavao fa lasa mizana tsindrinila ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara ka nisan'izany ny fampiasana ny haute cour de justice na ny fitsarana atampony. Ity rafi-pitsarana ity dia natokana hitsara filoham-pirenena teo aloha, ny filohana androm-panjakana teo aloha na olona ambony efa antana andraikitra ambony teto anivon'ny firenena. Maro ireo olona ambony ao anatin'ity fitondrana ity ny voasaringotra amin'ny raharaha mamofopofona kolikoly kanefa tsy hita no sady tsore mihitsy ity rafi-pitsarana ity. Makakaka amin'izy io dia misy havana izy, misy hoe ty manana dossier dia misy manana dossier ireo membre gouvernement sy mitondra fa misy ny sasany zay mpitantana ohatra hoe mpitantana ministra amin'izao fotoana izao dia tsy misy dossier zay avoaka nefa hita poko hita pirenena ny zavatra natao ao anatin'ilay zany hoe misy mizana tsy mitovy ao ka hoy zay ny tavon'ny vahoaka sy tavon'ny solom-bavambahoaka dia ataovy mitovy daholo izy ireo be da be fantatsika ny mpitondra teto manana dossier maloto nanotokotina volona mpanjakana tsy ny mpitondra teo aloha ihany fa ny amin'izao ary dia tonga dia akambany ilay izy dia ataovy mitovy daholo fa maninona ny teo aloha ihany no enjihana ao anatin'ilay izy fa misy koa iny amin'izao be da be bombo associé ny écran plat 73 kg be da be zavatra tokony ho fantarin'ny vahoaka satria misy mpitondra ambony ao anatin'ireny rehetra reny zany dia tokony ho jerena daholo ary zay ny tadiavina zao anatin'ilay izy dia tokony tsy misy deux poids deux mesures amin'ny fitsarana ny olona ambony zay nanodikodina ny volona mpanjakana sy nanao tsy mety eto amin'ity firenena ity ary angatahany vahoaka misy ary dia mba misy olona mpitondra eto higadra satria ny olona madinika irakiraka zay nanapanaovina an'ilay reny no migadra mifafankihoana ny mangalatra kely akoho légume tonga dia migadra fa ilay mangataka amina miliara ilay mangalatra amina miliara zay mpitondra be da be tiketo dia ahoana ao anatin'izay zay dia mitaky mihitsy amin'ny solom-bavambahoaka amin'ny refet amin'ny vahoaka fa sasio daholo zay nangalatra teto amin'ity firenena ity fa ataovy mitovy ilay izy tsy ny teo aloha ihany fa ny amin'izao koa dia betsaka no fantatra dia aloha mba atao anaty arina mitovy daholo Andrasana araka izany ny fampiaran-dalàna ataon'ity rafi-pitsarana ity. Nanao ampamoaka tamin'ny compte Facebook ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao momba ny fanaovana fotodrafitrasa izay mandeha amin'izao fotoana izao. Araka izany tsy manana famatsim-bola tokoa ve ity fitondram-panjakana ankehitriny ity. Mamaly io fanontaniana io ato anatin'ity fanadihadiana ity ary nambiny Sovelositraka sy Manora Andriamalala.
Ny teny ny lainga dia toy ny salaka ka ny tompony ihany no afatony. Ny mpitondra amin'izao dia miezaka mafy manaratsy mamafy lainga mba hamafana ireo ezaka ny fifanarahana sy ny tetikasa toy ny lalam-pirenena fahadimy Ambilobe Voemary, ny lalam-pirenena fahaenina Ambanja Diego, ny lalam-pirenena fahateloambefolo, ny lalam-pirenena faharoa, ny rocade est, rocade nord-est, ny Padev, Pic, Porto Masina, PC23 Loatra tamin'ny fitondrana filoha rajonary mampianina sy ireo mpamatsy vola. Ireo no nambaran'ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao raha nanao ampamoaka ny tena nomaly tamin'ny tambazotra serasera Facebook. Fanontaniana mipetraka ary zany, marina ve zany ny filazana fa tapitra amin'ity taona 2024 ity ireo famatsim-bola nentin'ity fitondran'ity nyrehariana. Any ireo ataoko ireo tetikasa zay nazahoana ny accord de prêt tao anatin'ny programme anasa ny drafitra ny document cadre napetraky ny filoha hery mampiana tamin'izany dia tapitra ilay satria quinquennal 5 taona aizary le fanohizan-draharaha na fanavozan-draharaha raha ilainy zany ho tapitra ihany ty ny 5 taona tonangaihany rajoely aloha fa hatramin'izao tsy zany tsy ahitanany hoe aizary no inona no zavatra rehefa teny azamy izy ny ireo mpamatsy vola hoe zay dia vonona raha ohatra manana drafitra matipaika ianareo fa tsy fitenenana fotsiny hoe io ny vely ranoka ino zao aty anatiny ianao ny afaka mirere amin'izany fa ny olona mijery anao ary mandinika hoe ahoana moa ny lahara-pahamena amin'ny zavatra zay atao ka dia mampalahelo le firenena mampalahelo satria betsaka ny zavatra vita tsy tanteraka akory firenena mandeha tsisy ambo hoe tena navitany tsara ray manontolo. Nambarany Rivo Rakotovao hatrany tamin'ny compte Facebook fa ny ambopody isy toerana no tsy aneken'ny mpitondra fa misy ny fifanohizan'ny asany teo aloha kanefa dia izany ny fanambonitsaina tokony ananan'ny mpitondra. Ny Premier ministre Tsay Christian dia anisany nanao revue des portefeuilles Union Européenne tamin'ny volana Oktobra 2024 mahafantatra tsara ny momba an'ireo tetikasa sy ny hafa izay hitanao amin'ireo document samihafa. Namoaka antota taratasy maro izy izay manapirofo fa fifanaraha-piara-miasa efa vita tamin'ny fitondrana rajonary mampianina avokoa ny akamaroan'ireo asa izay natomboka amin'izao fotoana izao. Manana ny honnêteté intellectuelle tokoa ve ny mpitondra? Raha zay ny azo ilazana izany dia tsy manana izy. Raha zay ny azo ilazana ny olona miezaka foana manaratsy ny hafa. Lasa ankizy miadika ny teny tokotaniny zany fa fitondram-panjakana ty filoham-pirenena zany ray aman-dreny zany marina lazaina amin'ny vahoaka tsy azo ambakaina amin'ny vahoaka zany no lazaiko amin'ireo programme anasa ireo fa zany ani niezaka natao tamin'ireny korotana tao anatin'ny 2024 reny dia anisany jerevana hoe le filazanana hoe revue na portefeuille miaraka tamin'ireo bailleur de fonds anisan'izany zany Union Européenne fantatry ny premier ministre amin'izao fotoana izy ny premier ministre tao tamin'izany ary ny fomba mampanao rehefa ohatra dia ohatra reny ny filoham-pirenena tamin'ny anay aloha dia zay dia manontany ministre izy na manontany conseil spécial ny ara-jonary mampianina hoe andeha anomboka n'ilay andefa n'ilay vava asa zahay na anomboka ny asa na nahoana kay lalana nalena tongavana an'io raha tamin'ny andro ravalomana dia nitenenina hoe efa nytetavintsika tamin'izao io tamin'ilay tetezamita moa dia aloha ny olona nilaza hoe inona ny azo tamin'izany ny zavatra le izy any tsy anatrano hoe le izy any tsy anao hoe any firenena voaka malagasy. Tsapa fa tsy manana izany toetra mahao amin'ny détail izany ny Filoha Rajoelina Antony tsy manana ilay atao hoe honnêteté intellectuelle. Ny mpitondra manana izany toetra izany dia milaza ny marina raha tsy ahivina nilaza reni-tany ren-danitra ny Filoha Rajoelina fony kandida filoham-pirenena ny taona 2024 fa tsy ankina amin'ny mpamatsy vola mahazatra indrindra ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola-panjakana. Raha tena ao amin'ny détail izy dia tokony tazona izay teny izany ary nandà tsy nandray ireo fanampiana avy any amin'ireo mpamatsy vola izay lazany fa mahatoky azy. Ny sihatry ny fampianarana eto Madagasikara no anisan'ny nivohitra sy nisongadina tao anatin'ny fandaharana dinika omaly. Ny famontinana mahakasika izay indrindra no tanteriny ando miaratiana sy tokora marola atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Lazaina foana fa ny tanora no avy ny firenena. Tsy ho tafapetraka mihitsy izany raha tsy misy ny tohana sy ny fanampiana azy ireo amin'ny lafiny maro entina hanatrarana ny tanjony. Raha tiana ny sy ny fampandrosoana olona manana ny maizy azy, manana ny faiza manao rehetra no ilaina ho ny mpampianatra iray. Miainga ny foto no ahafana manatratra izany. Misy ny zivana lehibe tokony apetraka mba tsy hahatonga azy ireo ho lasa vesatra na hiteraka olona amin'ny sehatra misy azy. Le fisian'ny sivana sy ny fanadinana mba ho matomatotra kokoa satria mahamenatra raha mitatana firenena no tsy ampy solaitra.
mahamenatra raha ny mitantana firenena no tsy tena arakaraka ilay diplôma neritreretina ananany ka tsy izay ny tena navoaka zay zany le système zay raha ny tokony ho izy zany dia sivana lehibe mihitsy no ahafahana mitantana ahafahana mikarakara firenena ny raisiko teo fa ny firenena azo raisina amina société na fitantanana ny orinasa ka raha ohatra ka orinasa anankiray no tsy ampy fahaiza-manao na resaka leadership io na compétence technique io dia lasa sahirana ilay société rehefa avy eo. Anisan'ny tena zavatra lehibe kosa nefa dia ty aleo zay tena mahay ary zay tena tafavoaka andao mba décorena fanohitra ary ery lehibe ho an'ny fampandrosoana ny sehatry ny fampianarana. Mararaka izany ireo fanatsarana tokony atao afana mampiroborobo sy manatsara hatrany ny kalitaon'ny fampianarana miaingy ny fotony hatrany amin'ny sehatra ambonimbony kokoa. jereo ireo mpampianatra ireo fa mafy ny mahazo ny mpampianatra misy olona mbola mikarama latsaky ny ray hetsy isam-bolana ireo nefa no avy ny firenena ny ray aman-dreny tsy manam-bola hany ka hitantsika ny zavatra iainana vokatra ny tsy fananany ray aman-dreny vola dia na hatramin'ny sekoly sy ny fitaovana ampianarin'ny zanany ary tsy voavidina fa telo le mpianatra mila mahay mijery tsara hoe hanao inona ka inona no safidy ho ataoko izay no natonga ny teny teo hoe ny diplôma apetraka ho an'ny mpianatra fa ny diplôma dia tsy tanjona fa ny diplôma dia lalana ahatongavana any amin'ny tanjona fa ny tanjona dia ny ahazo asa mifanaraka amin'ny diplôma no ratovina. Faharoa tontolon'ny asa tena mifanaraka ve ny tontolon'ny asa sy ny tontolon'ny votoatom-pampianarana eto Madagasikara. Araka izany miainga ny fotony mihitsy no ahafana manarina ny lesoka rehetra ilana finiavana avy amin'ny tsirairay anefa no ahafana manatratra izany tanjona izany. Asn'Andriamalala sy Tokoramarolakosi indray no amintina amintsika ny fandarana miara manonja ho amin'ny androany. Anisan'ny votoatin-dresaka tamin'izany moa ny fitohizan-draram-panjakana fanadiadiana. Fionan'ny parlamianala ny fionan'ny RMDM faritra Boiny sy ny solotenan'ny RMDM nasionaly ny filohan'ny filoha tena sy ny filohan'ny tanora RMDM eto Madagasikara. Matoy ny tolona ary tsy mitratra raha tsy tratra n'izany tanjona izany. Dia mirosany zao atolona teto moa zany atsika tandroany dia miezaka mifanakaloevitra me fitohizan-draram-panjakana avokoa na ny continuité de l'État ny sasaran'ny fitondrana teo aloha avokoa ny tohizan'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Raha ny resaka fanamboaran-dalana dia efa saika tamin'ny fotoanandro ny filoha Marc Ravalomanana sy ny fitondrana teo aloha avokoa no nitadiavana mpamatsy vola sy fiarah-miasa izay tohizan'ny fitondrana rajoelina amin'izao fotoana izao. Ka tao anatin'ny fandarana miara manonja androany dia NOTSIAHIVIN'NY mpiantsehatra tao anatin'ny fandarana androany ny ampahany ZAVA-BITAN'NY filoha Marc Ravalomanana tao anatin'ny fito taona. Santoina ny kely fotsiny resantsika satria tamin'ny sabotsy manko dia hoe 1660 mètres nataony mètre ho le izy fa tsy nataony hoe 1 kilometatra sy 1,700 mètres dia 18 kilometatra tsy mampanina inera mbola misy adevitra any resaka commune any ambadimbadika any fa any zareo moa zany fa hoe 18 kilometatra le makaty amin'ny Sapanana mandeha makany amin'ny Ramena dia hoe fanombohana n'ilay RN6 zany ka zao satria manko miazakazaka le fitondram-panjakana raha resaka foto-drafitrasa zay ny tena manao dia mba ho resantsika kely ny santiona ny kely fotsiny le izy hoe taiza ho aiza ny nataon'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny fotoana zay nitondrany ngatantsika ny teknisiana amoaka azy ny aty amin'ny resantsika zany dia hoe santiona ny ZAVA-BITAN'NY président Marc Ravalomanana zany tamin'ny fotoana nitondrany lalana vita goudron 9200 km ronjato sy 7 kilometatra fa izy tsy moeraoera samy mitovy ihany fitaom-piasana reo président Ravalomanana zany 7 taona satria 5 taona miampy an'le 2 taona nanomboka 2002 ka hatramin'ny 2007 dia 2007 plus an'le 2 taona hatramin'ny 2009 iny 7 taona mandaha fitondrana amin'izao fotoana zao le teza mita 2009 jusqu'à 2014 folo taona ay zay aloha le 5 taona voalohany zany satria 9 plus 5 14 dia plus amin'ity indray zany
roa taona lay roa taona sy tapany zany hoe 7 taona sy tapany ary ty fa nyty président amin'ny Ravalomana zany raha isitsika de hoe lalana 9200 km na 209 km vita tagnaty 7 taona zay de vakitsika zany santuine zany pont Fatita any Ambositra pont Ivolona Tamatavy tapiny Orombe samy natsiaro any zany tapiny Orombe napikaikaiky zay tsika ary ny insécurité tam'izany tapiny Orombe zany de tena nanahirana mikitany izy ary mbola lovaitsika atram'izao zao ny fianaratso manakara farafangana vaingaindrano mbola samy mandovan'izany rehetrarehetra am'izao fotoana zao Sambava Antala oresatsika io rehefa aveo Sambava Antala io ataotsika ohatra satria karoka manko zany inona ohatra raisina amreto de satria tany Antsirana na le fitokana farany teto alo Sambava Antala eo akaikin'le tokanana zany mba hafanojina tsara zany dia bypass tana de mbola lovaitsika hatram'izao fotoana zao matetika ao anatin'ny herinandro intelo sa inefatra mahita mpitondra fanjakana ambony mirifatra tsara am'le bypass tena migoka tsara mihitsy tsara le lalana zany voatsinjolavitra route hydrocarbure tana iny zany iny mazo atia Kondrano Ivantsy sisiny Mare Masay le nresantsika teo député Rabeko zany boulevard de l'Europe tana de efa tao anaty programme ny lalana Ius Betroka Ambovombe de ny lalana Fort Dauphin Vangaindrano de RN13 tonga lay 2009 zany zay nitsangana zany santuina kely reo niarany atsehatra tamin'ity mpamakafaka politika ity ihany koa androany nisy Vaovao Rabekijana izay nanamafy sy nampatsiahy ihany koa ireo zava-bitany filomarika Ravalomanana tany amin'ny FETRA aloatra Mangoro eny. Ireto koa sindrarana izanam-pandarana ao arahinao rehefa aoriana ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo taky ny mahazatra ny fandarana Global News aorian'izay kosa ny fandarana ahoana marina arahana amin'ny Germano Menjanahary ary ny horonan-tsary mitondra ny lohan'ny teny hoe mafia parano ny tena kosa ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapizo indray.